Arriviti tonga soa tanatin'ny vaovao an-tsary televiziona malagasy amin'izao atoandro izao mpanajana tanteraka no nasako anao anaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao fotoana izao. Mialohan'ny dirantsika anatin'ireo votoatim-baovao dia indro aloha tolotra anao vetivety ireo lohatenim-baovao. Mpifindra monina raika amby telopolo no tratehaka tao amin'ny fokontany Ampasindava, commune Mangoka, district Antsiranana faharoa nandritra ny fisafoana nataon'ny Gendarmerie-pirenena saika iondrana tsokosoko ho an'ny Mayotte izy ireo. Manambana ny haitany sy ny tsy fanjari-sakafo mahery vaika any amin'ny faritra Nosy, vokatry ny tsy fisian'ny rotsakorana, simba avokoa ireo fambolena. Tantsa Enjato mpikambanao amin'ny tranoben'ny Tantsa any Alaotra Mangoro no nisitraka zezika masomboly ary fitaovana fambolena avy amin'ny tetikasa voly avitra tany Amparafaravola. Ho any Antsiranana sika no kafatsika ny vaovao an-tsary mitony ezaky ny Gendarmerie-pirenena ao Antsiranana amin'ny ady amin'ny fifindra-monina tsokosoko tratehaka tao amin'ny fokontany Ampasindava, commune Mangoka, district Antsiranana faharoa ireo mpifindra-monina raika amby telopolo izay nahitana teratany vahiny saika hifindra-monina tsokosoko ho an'ny Mayotte raha ity fanadadiana entin'ny Lucky Laopposeng solitenan'ny televiziona malagasy any Antsiranana faharoa ity. Olona raika amby telopolo no trateky ny Gendarmerie-pirenena ao amin'ny brigade territorialin'ny Antsiranana saika iondrana tsokosoko ho an'ny Mayotte tao Ampasindava, commune Manovitry Mangoko, district Antsiranana faharoa omaly. Teratany vahiny ny enina amin'izy ireo, ahitana somaliana anankiroa, rwandais anankiroa ary ogandais anankiroa. Nogiazina ny vedety aingam-pandeha Oxford saika hoentiny miaraka amin'ny lasantsy 700 litatra saika ampiasainy iampitana. Ao amin'ny tobiny Gendarmerie-pirenena Campard eto Antsiranana izy ireo amin'izao fotoana izao anaovana famotorana ka misy ny zazavavy 9 taona no miaraka amin'izy ireo ankehitriny. Araka ny angomovaovoaray dia manana taratasy mazava sy viza manan-kery ireo vahiny izay hifindra-monina tsokosoko ireto. Marina fa tranga fahantelony ity tato anatin'ny faritra Diana nanomboko tamin'ny volana novambra tamin'ny tao andasa. Midadasika raha teo Madagasikara, malalaka ny ranomasina eto amintsika, vitsy ny mpanara-maso ka ilana famafisana ny lalàna sy fametrahana sazy endritra dia endritra kokoa amin'ireo mpivelon-tegna amin'ny fanondrana ny tsokosoko isoroana ny fahavoazana mitera doza tahaka izao. Ijanona ny Antsiranana ihany tsika amin'ity vaovao manaraka ity amperinasa manomboka amin'ity volana aprily 2024 ity ary aritra 12 volana ny tetikasa Tady Dago izay tantanin'ny association Papadou any Antsiranana. Izany tetikasa izany dia anohana ireo vondron'olona ifotony mikasika ny fandraisana mpizahatany ity anjara no manao ny fanadihadiana. Hanmetoana ara-mpizahatany ho an'ireo vondron'olona ifotony Ankorikely sy Betaitry commune Ambanivohitra Ramena ary ny fikambanana Bemiray commune Ambanivohitra Sakaramy ny tetikasa Tady Dago tantana ny fikambanana Papadou eto Antsiranana. Tetikasa eo anivon'ny ministerin'ny raharambahiny malagasy izy ity fa avatsiany expertise France vola amin'ny alalan'ireo teratany malagasy monina any ivelany. Nampafantarina ofisialy teto Antsiranana ny mombamomba ilay tetikasa. Anatin'ny commune Ramena io ny Ankorikely dia lalana mandeha amin'ny Betsakalasa. Ny Bitaitry efa agnatiny Ambohitra Tsingy na montagne des Français. Izany hoe zegny manana potentiel touristique be regny lalana toerana regny. Dia tsy basy zegny koa fa ny agny Sakaramy lalana mandeha agny montagne Bamba. Mba hatonga ireo toerana ireo tsy ho lalana fo fa mba hahazo anjarana azy koa ny communauté locale dia zegny natonga ny association Papadou isafidy amin'ny toerana regny mba hatonga azy io mba ahisany mpisitraka amin'ny fandalovan'ny mpizahatany atintsika varitra teny. Fikambanana telopolo eto Madagasikara no nahazo an'ity tetikasa ny ministerin'ny raharambahiny malagasy Tady Dago ity ary anisan'ireo telo nisitrika izany ato amin'ny faritra Diana
ny fikambanana Papadou izay hagnatanteraka azy ity mandritra ny 12 volana. Vaovao avy any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy iny no totosaina tany Taolaniaro ny atrikasa nanaovana tombanezaka ny sehatra ny famokarana masomboly ho an'ireo fianakaviana tantsaha any amin'ny tapany Atsimon'ny Nosy iny. Tanjona ny ahafahana manampy ny fahafahamiatrika an'izy ireo manoloana ny fiovan'ny toetrin'andro. Yannick Pierre Tahitsitsiro Eraza no mitatitra ny vaovao. Mba ho fanamafisana ny fahavononan'ireo fianakaviana tantsaha aty amin'ny tapany Atsimon'ny Nosy ho afaka miatrika ny loza voajanahary sy ny fiovan'ny toetry ny andro dia nisy ny atrikasa nanaovana tombanezaka ahafahana mijery ireo lesoka sy ny mety ho fanatsarana amin'ny tontolon'ny fambolena masomboly voafantina sy ny famokarana izany. Niarahana tamin'ireo mpiara-miombonantoka maromaro isan'izany ny FAO sy ny gouvernement norvégienne. Nous sommes à l'étape de la capitalisation des acquis d'un projet qui a été financé par le gouvernement du Royaume de Norvège, que je remercie beaucoup, parce que ce projet est venu au moment opportun. On était à l'étape où les populations qui avaient été affectées par la sécheresse se retrouvaient dans plusieurs interventions humanitaires. Et ce projet a cité 2500 ménages pour améliorer la résilience de leurs moyens d'existence. Nous y sommes arrivés. Avec ce projet, nous avons vu que ces ménages, malgré les chocs climatiques, réussissent à produire. Mais ce n'était pas seulement des intrants qu'on leur a donnés. Nous avons travaillé aussi sur le changement de comportement. On est très satisfait de ce projet, les résultats. On a pu constater lors des 2 derniers jours sur le terrain, en rencontrant les ménages participants, qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Comme il a été dit, on vise vraiment à évoluer vers un développement durable et sortir la population de l'urgence continue avec des appuis humanitaires. Et effectivement, les ménages qui participent dans ce projet sont aujourd'hui beaucoup plus indépendants, beaucoup plus résilients au choc. Fianakaviana maromaro no efa nahita vokany tamin'ity tetikasa ity ka afaka nanitatra ny fidiram-bolana. Malona izay tany noho tsy fisian'ny rotsakorana tany amin'ny faritra Nosy dia kananimba ireo voly fihinana manambana sahady ny mety isian'ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika any an-toerana. Ka noho izany indrindra dia nisy araka izany ny fivoriana maika ho fikaroam-baolana izay nototosaina tao amin'ny lapan'ny faritra Nosy tany Taolaniaro. Tahitsitsiro Eraza, Yannick Pierre Trany no mitatitra ny vaovao. Anisan'ny faritra mbola mivelona amin'ny fambolena sy fiompiana raha ny faritra Nosy manokana no resahana. Vokatry ny tsy fisian'ny rotsakorana nandritry ny fotoam-pahavaratra nefa dia ahina mafy ny isian'ny mosary aty an-toerana satria raha ny zava-misy amin'izao fotoana dia saika maty avokoa ny fambolena izay nantenaina eny fa na dia ireo vokatra mahatanty ny ainandro toy ny raketa azy dia hita fa maina avokoa. Komina maromaro ato amin'ny distrikan'ny Taolaniaro sy Amboasary Atsimo no efa tafiditra sahady anatin'ny faharefona amin'izao fotoana izao ka tsy niandry ela ireo tompon'andraiki-panjakana aty an-toerana izay tarihiny ny lehiben'ny faritra Nosy sy ireo solombavam-bahoaka voafidy teto Taolaniaro sy Amboasary Atsimo fa nampiantso fivoriana avy hatrany mba hisorohana ireo loza mety hitranga raha toka mihitatra izao toetra raha izao. Saika tonga namalo ny antso avokoa ireo lehiben'ny sampandraraha rehetra na miankina na tsy miankina. Teo ihany koa ireo avy amin'ireo tetikasa rehetra miasa aty an-toerana sy ireo sampana miahy ny mahaolona ary mijery ny ara-tsakafo avy eo anivon'ny firenena mikambana. Nisy arak'izany ny afatra entitra izay nataony lehiben'ny faritra amin'ny amoahana vahaolana farak'izay faingana farafatarany ny zoma ho avy izao ary ao aorian'izay dia miroso avy hatrany amin'ny fampiarana ny fotony. Na dia aza nefa izany dia tsara ho marihina fa efa misy sahady amin'izao fotoana izao ny tany-tsorika izay ataony eo anivon'ny ORN sy ny PAM manodidina ny distrikany Amboasary ary efa manao izay ho tratriny ihany koa ny avy eo anivon'ny Sud Madagasikara izay efa manampy ireo tena voamafy ato amin'ny distrikany Taolaniaro sy ampahany ao amin'ny distrikany Amboasary Atsimo izay mamatsy tokantrano miisa 8.
Nankalazaina tany amin'ny distrikany Vondrozo faritra Atsimo Atsinanana ny andro maneran-tany ho an'ny rano fisotro madio. Isan'ny manan-karena rano raha iny faritra iny saingy tsy ampy ny fikojakojana izany noho ny fahasimbany fotodrafitrasa. Noho izany indrindra dia nisy ny fanentanana ireo olona mpisitraka izany teny fotony mba hanara-maso sy hanaja ny fotodrafitrasan'ny rano. Raha ity fanadadiana entin'ny roly faheny manana Mamson Randria misandratra ity. Antoky ny fahavelomany zanak'olombelona ny rano. Ny 5.7 ny vatana dia rano avokoa. Mila voadio zany raha ho ampiasaina. Manan-karena rano raha ny faritra Atsimo Atsinanana saingy mbola misy ny tsy manaza izany toy ny teto amin'ny distrikany Vondrozo. Na izany na sy zany dia efa miezaka amin'ny fifehezana izany fahadiovan'ny rano zany ny tsirairay. Olagnay amin'ny rano zao dia maloto rano satria sy betsaka sy magnaza rano. Misy manasara maloto avao sasany, misy mangery. Zany da mampaloto rano amin'ny tiagna. Tokony mampiasa ohatra mampiasa sirop azaigny zany izy. Na hoe magnano ohatra misy vovo da tokony diovina da aserakiny. Ilaina ny fanomezana rano ho an'ny rehetra mba hisitraka ny rano fisotro madio. Ny fampianarana sy fanentanana ifotony no tena tanjona amin'izany. Fotoan'androany ity zany dia nafana na naentana an'ireo mpianatra sy ny olona rehetra mba amin'ny alalan'io fampiasana ohatra ny fampangotrana rano, ny fikajiana ny rano rehetra aloha mba hadio ho azo antoka ara-pahasalamana izay rano zay. Efa misy dingana ihany koa amin'ny alalan'ireo atao hoe ny commune eto ny mpitatana ny rano amin'ny alalan'ny serta rano indrindra mpiara-miombonantoka sy izay atao amin'ny fitalevam-paritra ny rano fanadiovana fidiovana. Paikady mahomby hampiakarana ny tany fisitrahana rano fisotro madio nefa ny fanasarana ireo fotodrafitrasa sy ny fifampiresahana amin'ireo tompona andraikitra eny fotony. Resahana bebe kokoa tamin'ny alalan'ireo mpitondra fanjakana ety fotony. Teo amin'ny firesahana tamin'ny chef district sy ireo OMC zany satria anisany efa atao hoe mihena ilay loharanontsika zany ny ambanin'ny tany any amin'ny alalan'ny fahasombany ireo inona moa zany sahandriaka sy ireo fahasombany tontolo iraika amin'ny alalan'ny tanety sy ny fandripana ny ala. Nisongadina izany nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny rano fisotro madio taty amin'ny distrikany Vondrozo izay ivo ny fankalazam-paritra Atsimo Atsinanana. Nahazo fotodrafitrasa fidiovana sy fanadiovana ny CEG Amparafaravola avy amin'ny SAFA FJKM vatsiny masovoan'ny Frantsa vola. Natao izany mba hanampiana ireo zatovovavy mandritra ny fahatongavany fadimbolany Arson Ramiarimbelo, Augustin Razafimandimby, Jean Urbain Randrianarifeno no nanao izany fanadadiana izany. Olana iray sedrain'ny ankizivavy mandritra ny fahatongavan'ny fadimbolana ny tsy fisian'ny fotodrafitrasa fidiovana sy fanadiovana any an-tsekoly ka mahatonga azy ireo manapaka ny fianarany na mety mitarika fitsoanan-daharana mihitsy aza. Antony nahatonga ny tetikasa SAFA FJKM nanorina ny fotodrafitrasa fidiovana sy fanadiovana teto amin'ny CEG Amparafaravola izay mitetim-bidy fito tapitrisa ariary. Sehatra maro lafo ny SAFA FJKM fa anisan'izay ny resaka fahasalamana sy ny resaka fidiovana sy fanadiovana. Dia ny fanolorana ny fotodrafitrasa izay natao teto amin'ny CEG Amparafaravola tetikasan'ny SAFA FJKM toanan'ny ambassade de France vola izy io ny tanjona ao anatin'izay dia mba ahafahan'ny ankizivavy misitraka rano fidiovana fahadiovana mandritra ny fotoana mahaty an-tsekoly azy. Hatreto dia ny CEG Amparafaravola irery ihany ny manana fotodrafitrasa toy izao. Hoy ny sefisisiko Amparafaravola ka iriny ny velaran' izany any amin'ny sekoly hafa. Zava-dehibe ho an'ny sekoly atao anatin'ny sisiko ny fananana izany satria eto amin'ny CEG Amparafaravola ny irery ihany zao no manana fotodrafitrasa tahaka izao raha atao amin'ny sisiko Amparafaravola. Zava-dehibe ny fahadiovana ka nakasitraka ny tetikasa ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Faly izay ray aman-dren'ny mpianatra rehetra eto amin'ny CEG Amparafaravola mandray izao fotodrafitrasa zao. Sotra hatrano zany ho an'ny ONG SAFA FJKM nanolotra izao fotodrafitrasa lehibe. Ny 17 marsa teo no natao ny fanokanana natrehany ny filohan'ny synodam-paritany Alotra Krome sy ireo mpitondra fanjakana aty an-toerana ny avy eo anivon'ny fitalevam-paritra ny rano fidiovana sy fanadiovana Alotra Mangoro ary ny tompon'ny tetikasa SAFA FJKM.
Ijanona ny aparafaravola ihany isika Tatsa Enjato mpikambana amin'ny tranobe ny Tatsa any Alaotra Mangoro no nisitraka zezika masomboly ary fitaovana fambolena avy amin'ny tetikasa voly avitra tamin'ny alalan'ny karatra ivouché na tapakila ho an'ny mpamokatra izay teknika nomerika no nizarana izany mba ialana amin'ny osika raha izy ity fanadidina etiny Arson Ramiarombelo Samuel Frédéric Jean Urbain Randry anarfeno ity. Dirina amin'ny rafitra nomerika mifanaraka amin'ny haitoarakajy mirindra ny fizarana retoana omena retatsapikambana amin'ny tranobe Tatsa aty Alaotra Mangoro ka amin'ny alalan'ny karatra ivoucher na itapakila ho an'ny mpamokatra no ahafana misitraka iretoana ka toerana iray ihany no akany izany aty Aparafaravola dia ny fito nomea Ambaibo Morankrom. Ny amin'ny tranobe Tatsa dia nahita projet niarana ny asa dia serve isa agribusiness sy ny koreanina izay nafany niarana asa taminay. Faritra roa ihany no nazo an'izay teto Madagasikara dia ny faritra Nalamanga sy ny faritra Alaotra Mangoro. Ny tena mampiavaka ny karta ity zany dia moramora kokoa ny fotoana fikarakarana ny taratasy. Izany hoe karapanondro ny Tatsa iray ihany dia afaka misitraka an'ity mahavita an'ity. Elana amin'ny osika isan-karazany, elana amin'ny fotoana very. Tsy misy ahina fa afaka mitahotra sy mety kolikoly iretantsaha. Misy izany ireo fizarana masomboly dia tsy hainay ny angina tsy hisaotra ireo tompona andraikitra satria ny antony zava-dehibe loatra aminay izao tombontsoa nomeno zareo anay izao. Marina eto fa tsisy mpanelanelana. Fampiasana ity karta ity moa dia efa nampianarina anay ary dia efa hainay. Ny entana azonay ato anatin'ity zany zao dia zezika, dia pompy, dia tsaramaso, dia voanana, takamoto, pompy. Dia mialina sy rahetsy ny volanay ato anatin'ity karta ity. Marina moa fa andrana amin'ilay tetikasa dia CRV isa agribusiness izao atao izao izay fiarah-miasa amin'ny fanjakana koreanina. Telo andro dia ankalaza ny fetin'ny Paska isika ao anatin'izany indrindra dia isan'ireo renivohiparitra mahasarika olona maro amin'ny fitsangatsanganana Antsirabe renivohitra ny faritra Vakinakaratra. Efa ela no niomana ny amin'izany ireo tompona andraikitra sy ny mponina any an-toerana na amin'ny trano fandraisana ny vahiny na amin'ny hetsika ara-kolotsaina maro lafy ialandro mpitsidika voly raha ity fanadadiany Blaise Rahery Manantsoso olo tena televiziona malagasy any Antsirabe ity. Andro sisa isaina dia higadona ny fetin'ny Paka. Anisan'ny tanàna betsaka mpamonjy Paka raha ny eto Antsirabe renivohitra. Efa mivonona ho amin'ny fandraisana izany ireo tompona andraikitra voakasika noho ny fikorontanana samihafa misy. Misy fikorontanana tanteraka ny tanàna Antsirabe eo amin'ny lafo fifamoivoizana. Raha tsy resaka fotsiny tsika ny cyclopusy, ny bus, izany hoe mahita hoe mivona ny lalàna ifampifiezana. Ny mpivarotra ny zava-dehibe nefa dia izao. Ny olona rehetrarehetra dia ny tokony hitady vola ao anatin'ny filaminana ary ao anatin'ny filaminana no azahoana bebe kokoa ny vola ao anatin'ny fatahorana n'Andriamanitra ihany koa. Maro ireo hetsika ho hita mandritra ny fetin'ny Paka eto Antsirabe toy ny seho ara-pilazantsara, ny fanatanjahantena samihafa, ny varotra fampiratiana. Efa misy ny lamina petraka amin'izany. Zany zavatra rehetra zany dia tsy maintsy misy ny fanomanana. Efa tany aloha zany izay isorana ohatra ny eo anivon'ny ministeran'ny travaux publics fanjakana foibe izay mirosy dia mirosy ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahafito izay Antananarivo mankaty Antsirabe moa zany fa ny fitandroana ny fandriampahalemana ihany koa dia zava-dehibe rehefa manomana ny fetin'ny Paka sy ny filaminana ny arahana tereo tompona ndraiky mpanjakana rehetra taty fotony dia misy ny fametrapetrahana an'izany isorana ireo tompona andraikitra satria dia vahoaka marobe no avy aty. Entanina isika rehetra mba hanaraka nireny lamina izay apetraka ny tompona andraikitra ireny fa ihany koa ny andraikitra avy any antsika dia ny fitandremana. No amafisiny be ny tanàna ihany koa moa ny fitandron'ny tsirairay ny fahadiovana mialoha mandritra ary aorian'ny fetin'ny Paka isorohana ny aretina. Lafombaovao hafa nahazo lehibe ny faritra vaovao ny faritra Moronmany totosany talata teo tany Ambositra ny famondrampita-tanana nandritra izany no nampahafantarina ny asa ho tanterahana ho fanatratrarana ny tanjona dia ny fampandrosoana. Rakoto Vao Teofila vono miarina onja iary Manantsoa voary ny aina.
ao anatin'ny fifanomezan-tanana no ahafahana mitondra afa-pandrosoana aingana mila enoina ny feony rehetra ao anatin'izany hoy ny lehiben'ny faritra Ponjimaika eto Moromania Rakotomalala Arlive. Maro manam-pahaizana hoy izy ny faritra ka mila hita ary azo tsapain-tanana ny vokatra avy amin'izany mba tena ampiasaina ho an'ny fanatsarana ny ara-toekarena. Betsaka ireo vina mbola mila tanterahina eto Moromania, misy ireo everina ho tena lara-pahamehana hoy hatrany izy. Misy ny lafiny fotodrafitrasa izay tena manahirana antsika ato anatin'ny faritra Moromania. Eo ihany koa araka ny efa voalaza teo ny fijerena manokana ireo tantsaha sy ny mpanao asa tanana zava-dehibe ihany koa izay. Eo ihany koa ny fijerena ny lafiny sosialy dia miezaka hataontsika izany dia ny hanao izay azo atao rehetra ny rahantsika manao dia hifampiresaka, hifandamina, hifanazava hoe inona marina vao misy ve ny olana ohatran'izay resaka izay. Nandray ny asany ny lehiben'ny faritra Ponjimaika vaovao Rakotomalala Arlive nandritra ny famindram-pitantanana no napita ireo afatra ireo ho an'ny tompon'andraikitra Isatsokajiny ny tenany nampiseho fahavononana amin'ny fiarahamientana moa ny rehetra. I raha mahita fa olona manana fahavononana, olona manana fahaiza manao ary indrindrandrindra olona misokatra ho hiara-iasa amin'ny ampilafika rehetra, hiara-iasa ihany koa amin'ny tompon'andraikitra Isatsokajiny na olom-botendry zany na olom-bofidy izay eritreretina sy heverina fa mahafenoa ny fipetry amin'izany toerana sy andraikitra hitatana ny faritra izany. Ka dia ny teny angamba dia hoe miantso ny herivena rehetra, miantso ihany koa ny tompon'andraikitra rehetra na mpanao politika na teknisianina hifanometanana amin'ny lehibe faritra vaovao mba ahafahana manatratra ny tanjona dia ny fampandrosoana ny faritra Moromania. Notsofina rano ahavitany adidiny ny lehiben'ny faritra Moromania mivady. Taorian'izay dia namory ka ny fampidinika tamin'ireo tompon'andraikitra Isatsokajiny satria maro izy ny asa miandry. Manatanteraka dinika fakakevitra regionaly ny administrateur civil any Tomasina. Izy io dia fiomanana amin'ny dinika nasionaly izay ataon'izy ireo ny fa-4 aprily izao eto Antananarivo. Aisha Mira Londine, François Jean-Jacques. Niomana amin'ny fiatrena ny dinika fakakevitra nasionaly izay ho tanterahana any Antananarivo ny fa-4 aprily na 2024 avy izao ireo atokona asa administrateur civil aty amin'ny faritra Tsinanana. Lohahevitra maro no nodinihana amin'izany izay mamaritra ny tanjony ity dinika fakakevitra regionaly ity. Ka ny tanjona moa zany araka ny efa nazavaina teo dia ny ahafahana mamaritra sy mametraka mazava tsara zany inona marina moa zany atao hoe fanavozana zany. Ahoana ny fomba fahitany ny antokona asan'ny administrateur civil zany atao hoe fanavozana zany eo amin'ny fitanan-draharaha fanjakana. Araka ny voalaza teo dia hojerena manokana ny mety ho endrikendriky ny fitantanana sy ny rafy fanjakana. Ary fomba fiteniny andriamatoa filohan'ny fanavozana ihany koa moa le hoe ametraka tsika décentralisation izy très poussé ahoana ny atao atongavana amin'izany, ahoana ny atao anatanterahana an'izany. Ary didy andraikitra izay fanakin'ny fanjakana ho an'ny antokona asa ihany koa ny fisolohan-tena mpanjakana. Inona ny fanavozana tokony atao hoentina eto amin'ny tany sy firenena mahakasika an'izany asa fisolohan-tena mpanjakana zany. Didy andraikitra nomen'ny fanjakana ihany koa amin'ny alalan'ireo didy aman-dalàna maro samihafa ny mahafolohan'ny OMC, ny préfet sy ny chef de district. Misy tokony avozana ihany koa ireo didy aman-dalàna ireo ahoana ny atao atongavana amin'izany mba ahafahantsika mametraka tena hoe fandriam-pahalemana maharitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Mametraka ihany koa tsika famaritana mahakasika ny fanatsarana ny fifidianana, sotra-pifidianana, ny lalàna mifehy ny fifidianana sy ny rafitra mifehy ny fifidianana mba tena isian'izay le hoe fifidianana mangarara madio ary ekendrehetra no mipetraka eto aoriana ny concertation nationale. Samy manatanteraka izany avokoa ireo faritra rehetra eto Madagasikara ka ireo efitra tapaka teto no entina amin'izany sehatra nasionaly izany.
Lafim-baovao madidina ny fanamboaran-dalana ho fampandrosoana eny fotony no anoizatsika ny vaovao amin'ity atoandro ity. Nanomboka tamin'ny alarobia 20 martsa 2024 niasa fanamboarana ny lalana mba ahazoan'ny fiara mivezivezy mampitohy ny commune Antanambao Manampotsy amin'ny commune Saivaza any amin'ny district Antanambao Manampotsy any. Fanadadiana entiny vololony aina. Io anelanelany sandraketigna amin'ny fokotanina Andranomina no niantombohan'ny asa fanamboaran-dalana ity izay hampifandray ny commune Ambanivohitra Antanambao Manampotsy amin'ny commune Ambanivohitra Saivaza ka vatandehilahy matanjaka 5 no manatanteraka ny asa tamin'ny herinandro voalohany amin'ny fiantombohan'ny asa. Finiavan'ny solombavambaoka Madagasikara ny distrikana Antanambao Manampotsy tarika Zamisel manokana izao asa fanamboaran-dalana izao izay tafiditra tao anatin'ny fanamby. Ny fotoana natanteranay an'ity asa ity dia mandritra ny fahavitany iaraha amin'ny fokon'olona isan-tanàna. Ny atao amin'izay dia manao zavatra farany sarotra amin'ilay lalana, sahala amin'ny hoe lalana misy lavaka dia anjaranay manamboatra nina ho afaka na tômôbila. Raha ohatra ka tena hoe enjana be le lavaka dia tsy maintsy manao pompe satria tombotsomba hoaka no tsinjovan'ny liberté misel. Ny tanjona mba atonga ny commune ifandray amin'ny district. Marina fa lalana efa azona fiara nale ity lalana asipanatsarana ity tany amin'ny taona 2017 ka izao izy ezahany solombavambahoaka ho velomina izao hanala fahasahiranany tony ny fahavitany ty lalana ity ary hitondra fampandrosoana ho an'ny commune ihany koa. Miroso ny fanamboarana ny tetezana ataon'ny Andrafolo 770 trano be miaraka amin'ny commune Manambondro Vatandehilahy maherin'ny 50 isaky ny miasa no manamboatra izany tetezakazo izany. Kendrena ho vita alohan'ny fetin'ny Paska ireo tetezana simba rehetra ireo. Fanadadiana Boutchone Argent. Avitana ny roa tamin'ny tetezana 3 simba nampifandray ny commune Manambondro sy ny toeram-pisangasanganana Amoron-dranomasina vokatry ny fiarametany Andrafolo 770 trano be sy ny commune ka eo amin'ny 50 lahy isaky ny miasa ka sy misy atahorana fa ho vita alohan'ny Paska ireo tetezana ireo ka halalaka ny fisangasanganana ny alasinain'ny Paska. Agnatin'ny fagnasariana azy tanteraka moa zany isika amin'izao efa miditra amin'ny tetezany faharoa izay tena tapaka tokoa efa tatry ny hazo izany longrine ka agnatin'ny aina fa vitasika zany alohan'ny fahatongavany Paka. Ho afa-pasahiranana ny mpampiasa ity lalana ity afaka fotoana vohy ny fandraisana andraikitra ataon'ny rehetra tahaka izao dia mitarika magana amin'ny fampandrosoana ho voavaha ny olana tamin'ny fitahitainan'ny mpandeha tongotra manatona ny renivohitry ny commune mividy ireo entana ilaina amin'ny andavanandro. Eo ihany koa ny mpanjono ny andraika ary ny pila akora fototra amin'ny fanamboarana trano eto amin'ny tampon-tanàna Manambondro. Ahafahana mamoaka ny vokatra avy any Befandriana Avaratra izay misedra olana noho ny faratsin-dalana dia mivondrona ho iray ny zanaka Befandriana avy amin'ny commune Antsakabary izay mila ravinahitra ao Antsoe ny amin'izay fanamboaran-dalana izay. Raha ity fanadadiana entiny Anishara Miarambelo Roland Rasolo Mandimbity. Norana ho an'ny famokarana tamin'ity topa-avaratra 2024 ity noho izay dia tsara ny vokatra ary nahitana fiakarany amin'ity topa-amokarana ity. Raha ho an'ny distrikany Befandriana Avaratra dia ahitana vokatra fanondrana betsaka toy ny lavany, ny kafe, ny vary sy ny maro hafa. Olana sedraina amin'ny famoaham-bokatra nefa ny faratsin-dalana. Manoloana izay dia mirahina mivondrona ho iray ireo zanaka Befandriana Avaratra amin'ireo commune amin'ny ilany antsinanana ao anatin'ilay fikambanana FT 3MB. Mirary izy ireo ny haleoteny ahafana manatsara bebe kokoa ny vokatra. Ny tena hetahetanay dia ny lalana. I lalana io mitonga fampandrosoana. Maro be loatra zany ny vokatra ny agny tsy voaboaka. Tsy afa-po zany le vahoaka. Dia ao ny vary, ao ny kafe, ao ny lavanille, ao ny ohatra tany amin'ny ankaronga regny le tsy voaboaka isan-taogno.
maro le vokatra tsy voaboaka zay tokony hitonga hampiakatra fari-piaignan'ny vahoaka tsy tafaboaka sarotro koa ny mandeha mampianatra zaza to lavitra etoy tsendriky misy zany université zany tany anaragna paramedy zany fo mbola sarotro be le lalagna ny FT3M be dia fikambagnana teraka Antsakabary, Ankarongagna, Ambolo Dibe Est, Matso ka zay ny antony angatahnay koa tokony hazo district izy io amizay zany mba vita lalagna afaka andalovana. Ny taona 2021 no niorina ny fikambanana FT3MB ka nanamarika ny 2020 taona nijoroan'izy ireo izay mila ravinahitra eto Antsohihy. Nivoaka ny didraikitra mahakasika ny raharatany ao Ankikabe sy Ambalabe fokontany Maromboaly commune Andranomeva district ny Port-Berger raharatany izay niteraka fifanolorana naharitra 20 taona mahery ka nampisy savorovoro ny fiarahamonina tany antoerana. Adrien Rasoly-Miandrosoa, Ibrahima Omara no mitatitra ny vaovao. 20 taona mahery no nampisy fifanolorana aratany teo amin'ny taranaka Tsiezitry sy Zamanomaneviky ao amin'ny fokontany Maraboaly commune Andranomeva district ny Port-Berger. Nisy ny fifanarahana nataon'ny rotonta tany Ampiandohagna nefa ny taranaka aty afara tsy naneky ity fifanarahana ity ka nampisy disadisa ao amin'ny tany Ankikabe sy Ambalabe. Tanimbary mirifolo hektara mahery ity tany ity. Ny ankilany sy ny andaniny samy milaza ny mahazo ny tany. Namegny izy ndraiky tsy tomponiaka dadilahiny fanohony barazy io tsy voadabanjary tompo tany dadilahiny mpagnarivo igny zany nitahonjary tahiro zay handaba barazinay io rano iko tafiditry anaboka makiany mitovy amin'ny nera saigny tsisy farany hoe amin'izany anamiala tsisy zany. Nomboka tamin'ny 73, 74, 75 zany tegna niaingo tamin'ny tany to. Tsara niaingo tany. Tsara mbola nagnantao za agnaty 73 zany dikan'izany zany akatoko tegna za niaigny. Fo izy koa fa niombo hadinay igny zany dia avake nivolagny ry zanako reo ifo raha magnano babatany io anovantsika volagna tsika agnadia mandeha. Efa nandalo an-tanantovitra maro ity raha ity. Ankehitriny dia nivoaka ny didraikitra ka ny taranaka Zamanomaneviky no nahazo ny rariny avy amin'ny fitsarana ambony tao Mahajanga. Tranga zany amin'ny fitsarana ato mbola misy zany adimadio zany mandeha nefa ilay olo zany efa meky andeha handrava-tan'olo dia avy eo koa misy kako zany lova zany ilay tany dia haintsika zany matetika resaka io lova io indrindray asarotam-bola le hoe anamitation dia somary fa sahirana le fianakaviana misy sasy zany tonga dia mamboly eo fa ny sasany zany amin'ny aratsy amina tonga dia miditra ankeriny famotan'olo matoa amin'izay raha reo le vokatra amin'izay ao amin'izay samy magnano tompony amin'izay ao amin'izay avy amin'izay le adeloko amin'izay ao amin'izay misy fanindra amin'ny fibarina ao amin'izay mangalatra vary dia igny amin'izay zay vao miditra antsetra efa mivadiky adeloko zany na misy ady madio koa zany le izy en même temps. Raha ny fanolanana izay mandalo ato amin'ny fitsarana ambaratonga fototra eto Port-Berger ny 90 isanjaton'ny ady dia saika mahakasika ny raharahany tany avokoa. Noho izany dia nagnentina ny tony mpampanolalalagna mba hanaiky ny lamina izay apetraka ny aviany ifotony satria any no mahafantatra misimisy kokoa ny votoatin'ny ady izay misy any amin'ny fiarahamony. Iresaka vaovao mandina ny fanabeazana vetivety isika manoloana ny fitakindreo mpampianatra Frame Matamboka Rama atao anatin'ny siskoana Ambatondrazaka Daraina Loatra Mangoro dia nampiantso ireo mpampianatra ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena Loatra Mangoro nanambarana tamin'izy ireo ny pitsopitso ny dingana rehetra ahafahana mamany olana mianjady amin'ireo mpampianatra raha ity fanadadiana etiny Flavien Randriana Tenaina sy Michel Adera Randria Manarina solitena televiziona malagasy any Ambatondrazaka. Famalina ny fitakin'ireo mpampianatra Frame subventionné sy non subventionné amin'ny fisitran'izy ireo ny Tamboka Rama isaky ny 3 volana dia nampiantso azy ireo ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena Loatra Mangoro nampafantatra sy namelabelatra ny dingana rehetra laliovana amin'ny fikarakarana ny antota taratasy amin'ny famoana ny vola Tamboka Raman'izy ireo izany. Nandritra izao fihaonana tamin'ny taleparitry izao ihany koa no nanaovan'ireto mpampianatra antsoavo ho an'ny ministry ny fanabeazam-pirenena mba handraisana azy ireo ho mpiasa-panjakana. Hitanay tokoa le zavatra nitranga tato niatrika février zay fa tsy moramora ny dingana rano amin'ny famoana subvention satria misy dingana maro be no tantaraina teo zay tsy hoteneniny eto moa izy zany fa dingana somary mafimafy fa nanao nenitso zavatra izy nanatanteraka an'izany rehetra zany dia nisy moa subvention zay mivoaka
zay isorana fitondram-panjakana zany satria tena mafy ny zavatra arana zay vao natavavoaka nintsika ka mangataka re tompoka izay eo anao raha mato ministra vaovao izay mijoro am'izao zavatra zao mba hijery akaiky anay mpampianatra frama sy zay be taona fa tena marary ny zavatra mahazo anay hoe efatra ambe folo taona niasana sady mbola tsy mandray subvention no tsy recruté marary zany nefa notany amin'ny draine sasany any na mantiana promotion miasa kely nanoka tamin'ny 2014 rehefa recruté ka hitodika ato amin'ity draine loatra mangory ty aloha tena miangavy mihitsy satria tena mbola mivangongo mpampianatra frama ato amin'ny draine loatra mangory indrindra fa ato amin'ny sisy foana vataka za nampanantena azy ireo ny talehiparitra fanao ny ezaka rehetra ny tenany sy ny mpiara-miasa aminy amin'ny fanafianganana ny fikarakarana ny antota taratasy mba hahafahan'ny tsirairay isitraka izany tambikarama izany. 4 arivo mahery eo ny isan'ireo mpampianatra framacy subventionné ato anatin'ny draine aloatra mangoro. Lafim-baovao ara-tsosialy no ny fiara-miasan'ny Croix Rouge malagasy ny projet PPRM izay efa tsy ny gouvernementa britanika vola dia nahazo fampitaovana maromaro ireo fikambanam-behivavy ao Ambodiapana eo ihany koa ny fametrahana balizy ahafantarana ny rano miakatra sy ny trano fialofana lehibe rehefa misy ny fiakaran'ny rano. Ankoatran'izay ihany koa dia vita ny tetezana roa amin'ny toerana sarodalana ao Ambodiapana. Mitatitra ny vaovao avy any Sony Ranovongo i Manariava Marie Paula. Ny commune Ambodiampana 1 sy 2 dia maresaresy ary rasibatra amin'ny fiakaran'ny renirano rehefa misy ny orotsakorana be indrindra ny cyclone na ny loza voajanahary izany. Ka eo anatren'izany dia nisy ny fiara-miasa tamin'ny Croix Rouge malagasy sy ny projet PPRM izay vakian'ny gouvernementa britannique vola na FCDO dia nahazo balizia enina vita amin'ny simenitra 3 any Ambodiampana 1 ary telo ihany koa ny Ambodiampana D mba ahafahana mafantatra bebe kokoa ny fiakaran'ny rano mba ahafahana mifindra amin'ny toerana hao. Ka natolotra ho an'ny commune sy ny vahoaka ary nisy ihany koa ny fanamboarana tetezana roa reia 7 metatra sasany reia 7 metatra sy sasany ao Ambodiampana 1. Ny Ambodiampana D kosa nisy fanamboarana trano fialofana mirefy 12 metatra ny alavany ary 20 metatra ny ampony manana efitra roa ary mbola tsy vitan'izany fa nahazo fampitaovana entin'ny fikambanana fitami Ambodiampana amokatra ihany koa. Amin'ny anaran'ny Croix Rouge malagasy no isoloko tena ny floa national ny Croix Rouge malagasy dia amin'ny anaran'ny tetikasa PPRM izay fa tsy ny FCDO vola no anoloranay reto fitaovana reto balise pont sy fampitaovana ho an'ireo fikambanana eto amin'ny fokotany Ambodiampana dia ho an'ny Ambodiampana teo ihany koa mbola misy ny abri dia izay no alohanay azy ho an'ny commune sy ny fokon'olona ato anatin'ny commune Ambodiampana. Ny BNZRC moa manao ny appui ara-teknika amin'ny fametahana an'izany balizy luminométrique zany dia mampafantatra ihany koa ny aty fotony hoe ahoana ny fomba ampiasana an'izy io. Izy io zany natao andrefesana ny fiakaran'ny rano dia amin'ny hoe andrefesana ny fiakaran'ny rano zay dia misy loko efatra mandrafitra anazy dia ny loko manga ny inona amin'ny tapany ambany ny loko manga zany dia mbola ataontsika hoe ny andavanandrom-piainana zany hoe ny andavanandrom-piainan'ny olona eo miakatra maitso izy dia efa loko fanairana zay fa mila taitra zany hoe hiakatra ty rano ty loko mavo izy efa menasy iny zany efa manomboka miala amin'izay ny olona amin'ilay toerana iva satria ny rano efa miakatra mena moa mazava ho azy fa efa alerta. Dia efa nijolo tanatin'ny 5 taona zao izy vao nahazo fampitaovana izao avy tamin'ny PPRM FCDO. Ery lehibe eo amin'ny soataovana malagasy ny firaisan-kina sy ny fifankatiavana naneo izany amin'ny Pahibe Maso ireo mpianatra mpikambana ao amin'ny ANF ao amin'ny Université Andrinjato Fianarantsoa. François Fanani.
fomba fijery miabo hitondrana fampandrosoana eo anivon'ny tanora mpianatra eny amin'ny anjery manontolo Andrinjato Fianaratsoa mba hisehoany ny fifanomezan-tanana sy ny firaisan-kina no tena imasoan'ny fikambanana ANF na ny Amicale des Natifs du Fisakana izay feno 5 taona. Koa tonga amin'izao fankalazana ny fa 5 taona ny joroany zany fikambanana ANF Université Fianaratsoa izao itsika amin'izao fotoana izao dia matoy zany mbola mijoro ankehitriny sy mireharea dia noho izay fifankatiavana misy eo amintsika izay firaisan-kina izay. Koa maniry koa izahay raha maniry ny ao anatin'izao fanamariana ny fa 5 taona izao ny tohizany zay fifanampianareo zay fifankatiavanareo zay firaisan-kinanareo zay satria tsika vahoaka malagasy dia mametraka an'ilay fomba fiteny manao hoe izay mitambatra fa izay misaraka koa ho vato mendrika an'izany fisakana sahanim-boa izany ny ANF Université Fianaratsoa. Omby iray matavy no natolotry ny solombavambahoaka azy ireo ho nofokena amin'ny tampihavanana. Lafomba vahoara tontolo iainana zanakazo akasia zato no novolena manodidina ny toerana misy ny TVM sy ny RNM ao amin'ny distrika ny Marvoay ny fikambanana Ado miaro ny tontolo iainana sady mpiaro ny zon'olombelona no nantanteraka izany fambolekazo izany. Farasoa Andriambelonoro OL Ramarson. Zanakazo akasia misa zato no novolena ho fanamafisana fiarovana tontolo iainana ho fisorohana nofotany Tsikao Andrika miteraka voka-dratsy fivavahany toetrandro sy fiotsaky ny tany izay nataon'ireo fikambanana mpiaro ny tontolo iainana manamorona ireo antsana ety amin'ny toerana manodidina studio RNM TVM Marvoay no nasia ampanariana tamin'ny alalan'ny fambolekazo. Tonga tokoa izahay sy tena fikambanana Ado accès au développement pour la défense des droits de l'homme zay nanarany izy amin'ny teny frantsay eto Marvoay ny Foibe. Nanao fambolekazo zay tamin'ny Desambra teo. Mbola tsy afa-po fa mbola nanao kely zay manao an'ity zay mba ho fandraisana anjara amin'ny hanamatsoana ny tontolo iainana fiovan'ny toetrandro moa ty efa tsy fakahitana mihitsy dia mba kely voavoly aloha dia ambolena amin'ity taona ty. Indro zay manatanteraka ny adidy androany maniry zay fa mbola hovelonana dia mbola afaka manao koa amin'ny herintaona fanamafisana izany amin'ny toerana hafa indray raha fa mba maniry ireo mandrisika anareo zay mba hanampy anay mba ho tonga ty ny mpamboly azo rehefa manaraka. Loararotina nandritra izao mbola fisian-drotsakorana amin'ny vanim-potoana famaranana ny fitoam-pahavaratra izao ny fambolekazo hanamora ny fitombony zanakazo novolena. Ny mpiara-miasa tany delegeny serasera sy ny kolotsaina no anatanteraka ny fanaraha-maso sy ny fikojakojana izany. Tanjona ny tsy tarany lavaka sy anamby ireo azo fialofana ety amin'ny toeram-piasana. Ho fiaramentana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana dia nantanteraka fambolekazo tao amin'ny reserva Reniala Mangily ny fitalevam-paritra ny fizantany sy ny asatanana Tsimondrefana Marselia Ravolonjanahary Marsial Andriamanatena. Tsy afa-misaraka amin'ny fizahantany ny ala miharitra nefa ny ala eto amintsika ka ho fitantanana maharitra sy fanomezan-danja ireo harena voajanahary ary hamporisihana ny fizahantany maharitra sy tompon'andraikitra dia nanatanteraka fambolekazo teto amin'ny reserva Reniala Mangily ny fitalevam-paritra ny fizahantany sy asatanana Tsimondrefana. Mamboly hazo dia mamboly aina izahana zany anatin'ny tanjona ao amin'ny asana eo ministera koa manavao ny tontolo satria ny fizahantany rehefa tonga aty amintsika toy tsy maintsy midina anaty ala dia zay ala zay laha tsy haitsika mikarakara azy tsy ho an'ny mpizahantany avao koa fa ho an'ny taranantsika farany. Misy ala zao misy hazo ilatsika amin'ny fitsaboa, misy hazo ilatsika amin'ny fiavian'ny ora, misy hazo ilatsika amin'ny fitanjahan'ny mofotany dia zay nanosika anay amin'ny fitalevam-patry ny fizahantany sy ny asatanana nanao sy nitondra ny anjara birikinay amin'ny fambolea-kazo. Velarantany antsasaky ny hektara no norakofana ireo zanaka baobab, arofy, akasia ary hazo fihinam-boa miisa 300 fototra. Vonona amin'ny fanaraha-maso ny ONG Reniala. Nisany tanjona ray izay ataonay ny famerenana indray amin'lony ny ala mitsilo aty Tsimondrefana. Ka izao fanatanterantsika ny fambolekazo izao dia efa anisany diana iray hahatonga an'izay tanjona izay.
tsy maintsy misy tokoa ny fanaraha-maso efa manana ekipa voatokana amin'izay ny ONG reny ala assistena mandra-pahavory tsara anazy zany hoe efa tsy mila ny assistance zay intsony. Niara-nifandrimbona teto ireo mpiseradia, mpanao asa tanana, mpianatra, ny avy amin'ny fokotany Mangily ary ny fitaleava-paritry ny fizahantany sy asa tanana Atsimo andrefana. Lafomba ara-kolotsaina sy fanatanjahantena no ndeha maraparanantsika ity vavaoantsary amin'ity atoandro ity. Tafatsangana ny sabotsy fa 27 martsa lasa teo ny fikambanana Tamemira na ny talentan'ny Menabe miaro raiky izay fikambanam-be ny mpanana talenta any Menabe. Ny fitaleava-paritry ny serasera sy ny kolotsaina Menabe no mpiay azy ireo, eo ihany koa ny fitaleava-paritry ny fizahantany sy ny fitaleava-paritry ny fampianarana teknika izay anampy amin'ny fampiofanana ireo mpikambana. Andry Marson. Tafatsangana eto anivon'ny faritra Menabe ny fikambanany ireo mpanatalenta ara-kolotsaina sy ny sehatra maro lafy toy ny mpanao tononkalo, ny styliste, mpanao hosodoko, mpahandro ary ny mpandraitsa sy ny sisa maro tsy voatanisa ka nampitondraina ny anarana hoe Tamemira talenta ny Menabe miharo raiky izay notari ny taleparitsy ny serasera sy ny kolotsaina Menabe ka notrony ny taleparitsy ny fizahantany sy ny taleparitsy ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Taoria ny fankakevitra zay natao moa zany amreo manapana talenta eto amin'ny faritra Menabe dia tanterahana androany ny fananganana an'izay fikambanam-be na koa hoe amin'ny teny baiko plateforme andreo manana talenta ato anatin'ny faritra Menabe. Zahay eto anivon'ny fitaleava-paritry ny serasera sy ny kolotsaina Menabe dia manandratra an'izay talenta zay ary manohana ary manampy ka zay ny zavatra natao androany mba hisandratra an'izay mampiavaka ny kolotsaina eto amin'ny Menabe zay. Ny tanjona moa dia ny hampivondronana ireo mpanana talenta rehetra mba hampiroboroboana an'io sehatra io ary hanandratana ihany koa ny lafin'ny kolotsaina izay mampiavaka any faritra Menabe. Fanombohan'ny taom-baovao eo amin'ny foko an-tambahoaka ny amin'ny faritra Vatovavy ny volana Aprily. Mandritra izany miasa ny zanaka manjafy ny tranobe eny an-tanimbary na manosy na ihany koa mandeha ambolona omby. Ny faninandalana tamin'izany taom-baovao ny foko an-tambahoaka izany ihany koa ny nanaovana fombafomba ahafahan'ny orinasa Tozy Green ametraka digy na fiarovana ny ranon'ny vinany any an-toerana nanoloana ny fahasimban'ny fotodrafitrasa teo aloha Laurence Rasafindratsidy. Ity asika ity dia natao fangatana sodrano amin'ny razana sy ny sanahary, ho fiarovana sy ny fitahiny amin'ny fiverenan'ny taona ary hanomboana ny taona vaovao araka ny fomba aty amin'ny foko an-tambahoaka. Natao ihany koa izany ho fanomezana asina ny toerana sy ny vahoaka ary hanomboana ny taom-piasana aty amin'ny foko an-tambahoaka. Ny faninandalana tamin'izany ny fanomezana sodrano ireo orinasa Tozy Green anatanteraka ny asa fanarenana ireo fotodrafitrasa simba vokatry ny loza voasanahary. Tanjona amin'izany ny amerina endrika sy ny asan'ny tanàna mananjary ary hamafisana ny fandrosoana ho an'ny mponina. Ny tambahoaka amin'izany dia zao ny fangasana taona amin'izany dia androany zany no nanaovana ny faniriana taona ho an'ny mpanjaka satria aty isan'ny taona zany mpanjaka miasa dia androany zany nanokafana anazy. Androany zany no andro voatondro fanatambonay angataka fahafanao amin'ny androazana sy sanariny zany mba afaka hiasa ny mpanjaka amin'izay moa zany tonga ny taom-baovao ohatran'izao taom-baovao tambahoaka moa zany tsy na azoko hoe faniriana taona dia ny mpanjaka no miasa aty voalohany. Dia androany koa zany mpanjaka vaovao no afaka manondro ny andro agnoseny hoe amin'izao izy magnosy satria ny mpanjaka vaovao agnosy aloha dia efa tonga ny taom-baovao amin'izany. Dia fandre tamin'ity koa amin'izany ny fangatahana mpiasan'ny Tozy Green zay hiasa ametraka digy zany zany protection tombolany zany zao dia androany angatahana an'izay koa dia raha nomeny omby zany zareo angatahana tamin'ny razana sy sanahary mba ahafana zareo fahasalamana tanteraka sy ahafana zareo ampitomboana asamborana zareo. Zay natao teto zany. Engany ny sodrano avy amin'ny razana hitondra fahombiazana sy fiadanana ho an'ny zanaka manjafy ny tranobe rehetra. Natao teto Mananjary androany 7 ny volana Marsa taona 2024. Tapitra ny fampalalam-baovao tamin'ity atoandro ity mankasitraka ireo namana teknisianina sy ireo namana mpanao gazety tany amin'ny faritra tany niarana ny salata amin'ny fanatotosana ity vaovao atoandro ity fa indrindrindrindra ihany koa ankasitraka nao tany tokantrano-tany niaraka nanjoy hatrany izao vaovao an-tsary atoandro izao teto amin'ny televiziona malagasy Mamsoa Hortensia no iaraka aminao manomboka eto rahampitso ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray tompoklasy tompoko vavy veloma tompoko.